fa Jesosy kosa nankany amin'ny tendrombohitra Oliva. Raha vao maraina dia nankao amin'ny tempoly indray Jesosy, ary satria ny vahoaka rehetra nanatona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy. Ary nisy vehivavy iray tratra nijangajanga no entin'ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo, ary rehefa avy napetrany teo afovoany izy dia hoy ireo taminy: Mpampianatro, ity vehivavy ity dia tratra nijangajanga. Ary ao amin'ny lalàna i Mosesy dia nandidy antsika fa hotoraham-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nolazainy hakany fanahy azy mba hahazony antony hiampangana azy, fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nitohina notany azy ry zareo dia nitraka izy ka niteny taminy hoe: izay tsy nanota aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Raha nandray izany izy ireo dia niala tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy sy ilay vehivavy izay natao teo afovoany irery no sisa teo. Rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy: raha vehivavy, aiza ry zareo teo? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy: tsy misy tompoko. Dia hoy Jesosy: izaho koa tsy manameloka anao. Mandehana. Ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Ary Jesosy niteny tamin'ny olona indray hoe: izaho no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanainy. Dia hoy ny fariseo taminy: Ianao izao dia manambara ny tenanao, koa tsy marina ny fanambaranao. Hoy Jesosy hoe: na dia manambara ny tenako aza aho dia marina ny fanambarako, satria fantatro izay niaviako sy izay alehako. Fa ianareo kosa dia tsy mahalala izay niaviako na izay alehako. Mitsara araka ny nofo ianareo. Izaho tsy mitsara olona na dia iray akory aza. Ary na dia mitsara aza aho dia marina ny fitsarako satria tsy irery aho, fa ao izaho sy ny ray izay naniraka. Fa voasoratra ao amin'ny lalànanareo fa marina ny teny ijoroan'ny olona roa vavolombelona. Izaho no manambara ny tenako, ary ny ray izay naniraka dia manambara ahy koa. Dia hoy ireo taminy. Dia hoy Jesosy hoe: samy tsy fantatrareo na izaho na ny raiko. Raha nahalala ianareo dia ho nahalala ny raiko koa. Teo akaiky ny fandatsan-drakitra izany teny izany no nolazainy Jesosy raha nampianatra tao amin'ny tempoly izy, ary tsy nisy olona nisambotra azy satria tsy mbola tonga ny fotoanandro. Indray Jesosy taminy: handeha aho ka hitady ahy ianareo, ary ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Izay alehako dia tsy ho azonareo aleha. Dia hoy ny Jiosy: hamony tena va izy no milaza hoe izay alehako dia tsy azonareo aleha? Fa hoy izy taminy: ianareo dia avy aty ambany, izaho avy any ambony.
ianareo dia avy amin'izao tontolo izao. Izaho tsy mba avy amin'izao tontolo izao. Koa izany no nilazako taminareo fa ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Satria raha tsy mino ianareo fa izaho no izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia hoy ireo taminy. Iza moa ianao? Hoy Jesosy tamin'izy ireo. Ilay nolazaiko taminareo hatramin'ny voalohany. Manana zavatra maro ilazana sy tsarananareo aho satria marina izay naniraka ary izay zavatra reko taminy nolazaiko amin'izao tontolo izao. Tsy fantany fa ny ray no nolazainy taminy. Koa hoy Jesosy, rehefa sandratrareo ny zanak'olona dia ho fantatrareo fa izaho no izy, ary tsy manao na inona amin'ny fahefan'ny tenako aho, fa araka ny nampianarin'ny raiko aho no ilazako izany zavatra izany. Ary izay naniraka dia eto amiko, tsy nandao ahy ho irery izy satria izaho manao izay sitrany mandrakariva. Rehefa nilaza izany teny izany Jesosy dia maro no nino azy. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy, raha maritra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa, koa ho fantatrareo ny marina, ary ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Ary ireo dia namaly azy hoe, taranaky Abrahama izahay, fa tsy mba andevon'olona lahatra izay ela izay. Koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo? Hoy Jesosy hoe, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevo minota. Fa ny andevo dia tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva. Koa raha ny zanaka no hahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Fantatro ihany fa taranaky Abrahama ianareo, nefa mitady hamono ahy satria tsy mitomba ao anatinareo ny teny. Izay efa hitako tamin'ny ray no lazaiko, ary ianareo kosa dia manao izay renareo tamin'ny rainareo. Dia hoy ireo hoe, I Abrahama no rainay. Hoy Jesosy taminy, raha zanaky Abrahama ianareo dia ny asan'ny Abrahama no ataonareo. Fa ankehitriny ianareo dia mitady hamono ahy, izay lehilahy nilaza ny marina taminareo, dia izay efa reko tamin'Andriamanitra tsy mba nanao izany i Abrahama. Ianareo dia manao ny asan'ny rainareo. Hoy ireo taminy, Tsy mba teraka avy tamin'ny fijangajangana izahay. Iray ihany ny rainay dia Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, raha Andriamanitra no rainareo dia ho tia ahy ianareo satria avy tamin'Andriamanitra no niaviako sy nankanesako aty. Fa izaho tsy tonga amin'ny fahefan'ny tenako, fa izy no naniraka. Nahoana no tsy azonareo ny teniko? Satria tsy afaka miaino ny teniko ianareo. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, fa izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamon'olona hatramin'ny taloha, ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy dia ny azo no lazainy satria mpandainga izy sady ray milainga. Fa satria milaza ny marina aho dia tsy hinonareo. Izy aminareo moa no ampiseho ahy ho nanota raha ny marina no lazaiko. Nahoana ianareo no tsy mino ahy? Izay avy amin'Andriamanitra dia miaino ny tenin'Andriamanitra. Izany no tsy hiainonareo satria tsy mba avy amin'Andriamanitra ianareo. dia namaly azy ny jiosy hoe, tsy marina va ny filazanay fa samaritana ianao sady manana demonia? fa hoy Jesosy hoe, tsy manana demonia aho fa mankalaza ny raiko. Nefa kosa ianareo dia manala baraka. Fa izaho tsy mitady ny voninahitro, misy iray mitady sy mitsara. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa. Raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hahita fahafatesana mandrakizay. dia hoy ny jiosy taminy, fantatray ankehitriny fa manana demonia ianao. Efa maty Abrahama sy ny mpaminany, nefa hoy ianao, raha misy olona mitandrina ny teniko dia tsy mba hanandrana fahafatesana mandrakizay izy. Moa ianao va lehibe noho i Abrahama rainay izay efa maty, sady efa maty koa ny mpaminany? Koa manao anao ho iza moa ianao? dia novaliany Jesosy hoe, raha mankalaza ny tenako aho dia tsinotsinona ny voninahitro. Ny raiko izay ataonareo fa Andriamanitrareo, izy no mankalaza ahy. Tsy fantatrareo izy fa izaho no mahalala azy. Ary raha hoy aho tsy fantatro izy dia mba mpandainga tahaka anareo koa aho. Nefa mahalala azy aho ka mitandrina ny teniny. Miravoravo i Abrahama rainareo ahita ny androko, ary nahita izy ka faly. dia hoy ny jiosy taminy, Tsy mbola 50 taona akory ianao zao dia ho efa nahita ny Abrahama va ianao? hoy Jesosy taminy,
lazaiko aminareo marina tokoa fontsy mbola ary Abrahama dia efa izy aho. Dia naka vato hitorahana azy ny olona. Fa Jesosy nihery ka niala tao amin'ny tenipoly.